Mbola ho amitombona amintsika hatrany iny ry havako malala ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mankasitraka ny tompo itsika omen'izao fotoana izao. Te hiteny amintsika izy, te hanambara hafatra amintsika indray izy, te hanampirofo mandrakariva izy fa mitantana antsika, tsy mamela antsika irery. Melohan'izany rehetra izany dia ndao hiarivavaka isika, hangataka ny asan'ny fanamasina na amiko izay mitendry na ho antsika izay mandre. Hiarivavaka isika ry havako malala, hanao ry Jesosy Kristy zokinay malala ny dera, ny laza, ny voninahitra amin'ny mandrakizay. Mankasitraka anao izany amin'izao fotoana izao. Mankasitraka anao izany amin'ny hafatra izay tianao ampitaina indray. Ny teninao dia teny mahery, teny manam-pahefana. Aoka hiasa amin'ny fiainanay, amin'ny sofinay izay mihaino miditra ao anatinay Jesosy, amin'ny vobetsaka eo amin'ny fiainanay. Dia noho ny anaran-tsinao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry malala ny Kristy, ova kely indray satria tena malala ny Kristy isika ry havako. Ny hafatra izay tiany ampitaina indray dia ny momba ny fiainona. Ny fiainona. Ao amin'ny Matthieu 1:15-5, Jesosy Kristy rehefa avy nampianatra ry havako dia nifaranany taminy hoe izay manan-tsofina hoety mihaino, aoka izy hiaino. Averiko indray mpandeha. Ao amin'ny Matthieu 1:15-5, izay manan-tsofina hoety mihaino, aoka izy hiaino. Matetika izany tenin'Andriamanitra izany dia hitantsika matetika ao amin'ny Apokalipsy ao ny fiverimberena izany, fa teto dia avy nampianatra Jesosy Kristy ny lazan'izay. Te hampianatra momba ny fiainona izy ry havako malala. Zava-dehibe ny fahaizana mihaino. Zaraintsika roa ry havako malala, satria rehefa nisy nanontany an Jesosy Kristy hoe inona kay ny didy lehibe indrindra? Inona kay ny didy lehibe indrindra izay tokony ho tandremana? Dia anankiroa izy ny tompo, tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fananao rehetra, amin'ny herinao rehetra, tiavana namanao tahaka ny tenanao. Dia ao anatin'ireo zavatra anankiroa foana izany fitiavana an'Andriamanitra, ny fitiavana ny olona, izany ny fitiavana amin'ny fifandraisantsika amin'olona izany. Dia izao, zaraintsika rehetra izay ny momba ny fiainona. Ny fiainona an'Andriamanitra, izay ny voalohany, sy ny fahaizana mihaino ny hafa. Ny fiainona an'Andriamanitra ary ny fahaizana mihaino ny hafa. Ry havako malala, sarobidy, tena sarobidy ny fiainontsika, ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny bitsiky ny fanahy. Na tonga voasarika anatanteraka izao hafatra izao ry havako malala dia nampandalovin'ny tompo tao an-tsaiko ny amin'izao zavatra izao. Alafisary an-tsaina ny zanakao ao an-trano mangataka zavatra aminao. Maman mba me bonbon za maman. Ok izy ianao, nomenao izy. Ny ampitso izy mbola nangataka. Maman za me bonbon. Dia nandà amin'izay ianao. Dia nanazava ianao. Fa raha omeko bonbon isan'andro ange ianao ry zanako dia harary ange ianao harary ange ny nifinao fa tena tsy nihainao anao mihitsy ilay zanakao fa ilay bonbon ao an-tsainy, bonbon foana ny ao an-tsainy. Maman za me bonbon, maman za me bonbon. Vao mahita ny masonao izy dia maman za me bonbon. Fa ilay teneninao manazava ny zavatra tsy tokony hanomezanao bonbon tsy hainony mihitsy. Ohatra voalohany. Ohatra faharoa, manakaiky an'izay ihany. Mbola hoy indray ilay zanakao.
mahitanao mampiasa enti maranitra zany izy dia mba te hampiasa koa izy dia ao mba hampiasaiko iny entiny mamoa iny zaza 5 taona ohatra maranitra dia maranitra manday ianao satria tsy mety aminy satria fantatra fa mbola amin'ny taonany mbola tsy hainy manipule an'iny enti maranitra be iny ka sao dia sanatria mandratra azy dia miezaka manazava ianao zany fa izy tena tsy miheno ary tsy te halala mihitsy dia mitomany andro aman'alina iny etiny ho tena ilaiko iny etiny dia ahoana ny ataonao mangina ianao anginao dia avelanao izy na hitomany izy na nina tsy homenao mihitsy iny zao ry havako malala isika indraindray mangataka zavatra amin'Andriamanitra mivavaka isan'andro mandohalika misy zavatra tena irin'ny fotsika dia nefa tsika tsy manokana fotoana hienona ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra angatantsika iny dia izao no tenenantsika lany fotoantsika ry havako malala ny fomaraina ihany tsika nefa ny tena lany fotoana mandohalika ela be misy manafanatitra mihitsy misy tena mifady ihanina ny zavatra tsy hitan'ny tompo hoe tsy sitrapony raha mba nanokana fotoantsika ry havako nanokana fotoana fifandraisana amin'Andriamanitra dia ny heno bitsika ny fanahy tena miteny io miteny io rehefa manafahazarana amin'Andriamanitra tsika ry havako dia tena mahay bitsika ny fanahy ary amin'ny alalan'ny teniny ihany koa ity ny afatra ry havako ao anatin'ny baiboly sy ny bitsika ny fanahy hoe tsy mbola mahasoanao io aloha ity ny mahasoanao kokoa na hoe tena tsy mety io tsy mety aminao io fa isika tsy mahay mihaino an'Andriamanitra tahaka izany ry havako fa nintsika ihany asesika dia izao lany fotoana fotsiny tsika tahaka ny lezanantsika lasa velantsika fotsiny izy na hitomana ry izy efa fantatsika hoe tsy mety aminy izay ilay mila mahay mihaino an'Andriamanitra ry havako anisany akoatra ny hoe mankatony didiny ahafahantsika mazotra amin'ny lalana mahitsy lalana tsara mba hananantsika ilay fiainana tena tsara sy feno fiadanana azontsika ve ry havako malala indraindray nintsika foana ny asesikintsika misy taona ihany koa tsika manao zavatra tahaka izao misy olona ohatra ny nafitohana antsika miazakazaka any mitombotsika dia mitomany dia tena mangataka aminao dia tsika ilay sady entikentiposy midongodongo iny mangataka ataovy tena tsy tena insensible amin'izay aza velanao intsony eritreritra be an'izany divo foko satran'izany dia matetika tsika ve tsy mahatsapa hoe mibitsika ny fanahy miteny hoe izao aneny mety mahatonga an'izany izao no nahatonga azy nanao izany dia tena mamaly ka nareo ve tsy manao an'izany ry havako za misy taona manao an'izany fa nahitsy ny tompo ary ny ome rehefa nahitsy ny tompo tsy maninona ninina izay nahatonga anazy nanao an'izany fa divo fotsiny foko kanefa mila fantarina mihitsy ny ararin'ny bitsika fanahy izao ny antony mba ahafahantsika manadio ny fotsika amin'ny alalan'ny antony ihany koa ary ahafahantsika mandray ny fahendrena sy ny tolotsaina hoe raha izao tokoa ny antony dia inona izany no afaka asitritsika ao anatin'izany fa isika indraindray tsy te halala fa izay tiatsika foana dia tsy te hiaina ny tenin'ny tompo sy ny teny mpanafahana atolotry ny tompo manao izany fa isika ry havako mahaiza mihaino ny feon'Andriamanitra ry havako malala ary tena ny te mihitsy ny tompo hoe izay manantsofina hoety mihaino aoka izy hihaino ohatrany hoe misy ngany tsy manantsofina azontsika karazana afaka atao hoe ironia ve azafady Jesosy mety tsy manao an'izany fa mba hatakaratsika manantsofina daholo zany hoe tokony hihaino daholo zany tokony hihaino daholo tsika ry havako malala izay ny voalohany mahaiza mihaino an'Andriamanitra fa misy harena ny fihainona an'Andriamanitra mba tsy ho lany fotoantsika ny amin'ny ty foana dia davintsika setra tsy haintsika hoe tinga tsy sitrapoko mbola tsy izao aloha mipasser autre chose aloha fa mbola tsy izany aloha dia miova manaiky azontsika ry havako ny faharoa dia ny fahaiza mihaino ny hafa misy hoe
sarisary tenitenen'ny mpanompon'andriamanitra izay antsika hoe matoa ny sofina natao anankiroa ny vava natao anankiray dia ny teniny Jakoba ao amin'ny bokiny Jakoba 1:7-10 aoka tsika alay miteny alady miaino, aoka tsika malay miteny malady miaino, izany hoe ny sofina izany no natao miaino bebe kokoa, natao anankiroa io ry havako ahafahantsika miaino bebe kokoa ny hafa, dia ny vava natao iray ihany tsy ahafahantsika miteny izay tiantsika foana izay mety amintsika foana. Dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa misy ry havako malalany amin'ny hoe tsy tena izay ilay verset fa ohatr'izay ny fanazavana azy ny hoe andraso aloha hanapitra tsara ny teny ilay olona miaino tsara tsika izay tsika vao mamaly, fa matetika tsika tsy manao an'izany vao miteny fotsiny ka izay mihitsy nefa teneniko anao fa maninona zao misy taona tratra ny zanako amin'izany ry havako hoe maman tsy izay anie ilay zavatra tiako tenena fa izao dia izay vao mangina ry havako malala. Ndao tsika ezaka ayame aloha ny vavantsika dia aihaino tsara aloha, fa rehefa miezaka manao izany tsika, rehefa mahay mipetraka tsara mihitsy ny vavantsika dia mihaino tsara aloha, dia na ao anatin'izany ary tsika misy fahendrena tonga ao anatintsika hoe izao ny tenineniny dia voalahatra tsara koa ny ao amintsika izay tsika vao afaka mamaly andrao isika dia afa-baraka io tsika zavatra tsy eritreretin'olona akory fa tonga dia tsika indray no manono ilay teninen'ilay olona nefa zavatra tsy izany, dia mahatonga fifandirana fotsiny tonga izao fotsiny nefany afaka soroana. Aoka tsika nahaka ny tompo, aoka tsika nahaka n'Andriamanitra izay tena miaino antsika mandrakariva. Ary raha eritreretintsika marina anie fa itsika ny tena miteny amin'Andriamanitra io fa tsika tsy dia tena mihaino tsara, raha tsy hoe manokana 10 minitra kely hamakiana baiboly, izay izany ilay feon'ny tompo fa jereo fa mandritra ny tontolo andro tsika foana no miteny amin'Andriamanitra ao izao Jesosy ao izao, fa ilay famelana ny tompo hiteny avy eo rehefa mamaky baiboly tsika iny ny amelantsika azy miteny, fa mari-po amintsika ny tompo anie ndao tsika ahiaino ny hafa ry havako ndao isika ahiaino ny hafa, fahasoavana izany mahay mihaino ny hafa izany, fa ny ompitiavana izany mahay mihaino ny hafa izany, ary tafiditra ao anatiny hoe tsy havana manao tahaka ny tenanao. Tiantsika be rehefa misy olona eo dia mizariny ao anatintsika tsika dia miteny dia tena mahazoaina ery miteny dia isaky dia avy miteny dia tena mahatsapa tena merci maivana mihitsy ahako fa tena nihaino tiantsika izany dia andaontsika mba ahay hanao izany ihany koa, mba ahay hanao izany ihany koa. Dia izay ry havako malala, ry malala ny Kristy ny tiana ampitaina indray tamin'ity anio ity, ny fanahy masina ny asa mahery ao anatintsika, ary izay rehetra renesintsika anie dia aoka hamovo be eo amin'ny fiainantsika, dia ho an'Andriamanitra rirany voninahitra, ho amintsika kosa ny fiadanany. Amen.